mbola mamerina ny fiarabanantsika rehetra. Ny anarako a Razafindrasolo Mendrika. Ny tena pot de connaissance nataoko a podcast nisafidy an'ilay podcast satria ny tantsaha tsy manana télé dia afaka alefa amin'ny radio ilay izy amin'ny teny malagasy fa somary lavalava ilay izy dia vidianiko an-tsara eto. Aloha hevitra niraisiko dia ny vahaolana amin'ny fambolena sy ny fiompiana afaka miatrika ny fiovaovan'ny toetrandro. Efa voalaza teny aloha ihany moa zany fa ny fiovaovan'ny toetrandro dia anisan'ny lohahevitra iray lehibe izay miatraika amin'ny fiainantsika olombelona sy ny zava-manan'aina rehetrarehetra. Dia niresahako ao ny impactany fiovaovan'ny toetrandro izany hoe vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro amin'ny ankapobeny dia miteraka tsy fahatomombanana ara-tsakafo satria mena ny vokatra. Eo ihany koa ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny zava-manan'aina dia eo ihany koa ny mety hoe vokatra ara-pahasalamana ho antsika olombelona. Dia eo ihany koa ny fifindra-monina satria rehefa tsy misy resource intsony amin'ny toerana anankiray noho ny fiovaovan'ny toetrandro dia lasa mifindra-monina ny olona dia izay zavatra izay miteraka olana ara-ekônomika. Dia ny farany izay efa voalaza namana teo aloha ihany koa ny fahasamban'ny tany. Dia izay moa izany amin'ny ankapobeny fa araka ny voalazan'ilay olona nataoko interview tao anatin'ilay podcast tany amin'ny Fokotany Ambohimarina commune rurale Fiaferana tany ambanivohitra anay. Dia ny filazan'zareo zany ny fiovaovan'ny toetrandro dia miseho amin'ny tsy fahampian'ny orana amin'ny fotoam-pahavaratra na raccourcissement de la période de la pluie. Dia eo ihany koa ny maintany dia lasa miaina ny vokatra satria simba ny tany. Dia indraindray koa zay zareo misy oram-be loatra dia forte précipitation dia lasa miteraka inondation. Izay moa zany ny fanamarihana nataon'zareo fahitan'ny fiovaovan'ny toetrandro. Dia misy vahaolana anankitelo arosiko manoloana an'izay. Ny voalohany dia ny fomba fandrindrana ny rano. Dia raha nataon'zareo tany Ambohimarina tany dia manamboatra ohatran'ny karazana dobo kely ry zareo dia rehefa fotoam-pahavaratra dia tahiriziny zareo ao ilay rano. Dia rehefa ohatrany hoe fotoana tsisy orana dia amin'iny izy maka anondrahana ny voly. Dia eo ihany koa ny teknika paillage izay efa nazavain'ny namana tany aloha tany mba hitahirizana ny rano. Dia manarak'izay ny agroforesterie izay efa voalaza teo ihany koa mitondra vokatsoa na amin'ny fiompiana na amin'ny fambolena. Dia ny farany agriculture de conservation na hoe fambolena sy fiompiana entina hitahirizana sy hanatsarana ny taham-pamokaran'ny tany moa zany no tena hoe objectifan'ny agriculture de conservation. Dia ny fanaovana anazy zéro labour zany hoe tsy mampiasa angady zany fa tonga dia efa tany efa lemaka no ambolena. Dia izay dia makasitraka be dia be.